Fanambara teo dia katroka efatra amby dimampolo taona ho amin'ny rahampitso ny fahaleovantena ny Madagasikara fety ihany koa ho an'ny folo alindara tsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny tantaran'ny fanjanahantany fitiantsika fohifohy izany eo ihany koa ny fizotrin'ny fahaleovantena azon'ny Madagasikara. Ny taona 1970 hatramin'ny taona 1970 no zanatany frantsay Madagasikara. Teo ambany vahoan'ny frantsay avokoa ny fitantanana rehetra na ara-politika na ara-toekarena na ara-kolotsaina. Efatra amby 80 taona zany tsika malagasy zanatany frantsay. Ka inona marina moa ny tena niseho tao anatin'izay efatra amby 80 taona zay. Amin'ny mahazanatany atsika fotsiny zao zany. Amin'ny mahazanatany atsika dia tsy manana fahafahana na inona isika. Fa ny zavatra miseho rehetra eto Madagasikara, ny zavatra atao rehetra dia ny frantsay no manapaka sy mandidy. Na amin'ny resaka ara-politika zany na amin'ny lafiny ara-toekarena zany na eo amin'ny kolotsaina zany na eo amin'ny fiarahamonina dia tena ny fiainan'ny malagasy rehetra na ny malagasy tsirairay zany na ny firenena malagasy amin'ny firenena azy dia ny frantsay daholo no mandidy sy manapaka. Fa taty amintsika kosa ny fanjakana dia fitondran-janatany zany hoe tsy mizaka zom-pirenentsika, tsy citoyen fa sujet, mpanompo isika, tratra ny indigène. Dia amin'ny lafiny ara-toekarena moa zany dia ny toekarena malagasy dia narafitra anome akoran-javatra ahodina any Frantsa. Dia ny toekarena malagasy ihany koa dia natao ividy ny zavatra efa voahodin'ny indostria frantsay zay tokony ho vidintsika izany. Ny 19 Jona 1970 no naverina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Malagasy ny fahaleovantenany, ka ny Général de Gaulle no anisan'ny nitarika ny lanonana teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Fahaleovantena nedina sanatolotra ny fahaleovantena malagasy. Nomena ve le fahaleovantena? Voalohany misy le malagasy nitaky le fahaleovantena. Ka amin'ileo malagasy nitaky ny fahaleovantena misy ny mihevitra fa tokony takiana amin'ny fomba ara-dalàna ny fahaleovantena ary indrindra amin'ny fampirarahana amin'ny tompon'andraikitra frantsay mampiasa ny ara-dalàna. Ary misy koa ny malagasy mihevitra fa elabe zany mitaty fahaleovantena sy mitaky amin'ny fomba ara-dalàna zany fa aleo andray fiadiana dia azo miaraka amin'ny vava ny fahaleovantena madio mangarangarana. Anefa moa dia resy ny fihetseham-pahafahana tamin'ny 1770 dia natao zay tsy eritreretintsika malagasy intsony hoe fahaleovantena. Kanefa tsy maty tao am-pon'ny malagasy le fahaleovantena. Ka na dia tsy afaka niteny tsika malagasy tsy afaka nitrevatreva sy ny teny mazava hoe mila fahaleovantena zahay dia ny toy ihany ny tolona na dia tamin'ny fotoana na tiana nanapotehana mihitsy ara le fitakian'ny malagasy fahaleovantena teo anelanelany taona 1770 sy ny 1970. Tonga moa ny taona 1970 ny ery ankavia ny sosialista no nahazo fitondràna indray tany Frantsa, loi cadre na nangana na lany tao amin'ny antenenam-pirenena frantsay ny loi cadre na hoe lalàna lasitra hoy isika malagasy. Dia tamin'izay fotoan'izay dia nisy ihany koa moa eran'izao tontolo izao ny mbola fitakiana fahaleovantena ho an'ny tany mbola tsy mahaleo tena dia somary niova ny fijerin'ny fitondrana frantsay. Kanefa raha izany aza le fahaleovantena azo tamin'ny taona 1970 tsy ireo malagasy nitaky ny fahaleovantena marina madio sy mangarangara ary hatramin'ny voalohany tamin'ny taona 1970 no nomena le fahaleovantena fa le mpanao politika zay nanohitra ny fahaleovantena, nanohitra ny fangatahana fahaleovantena tamin'ny taona 1970 kanefa niova hevitra tamin'ny taona 1950. Zany hoe
Andriamatoa Filibera-Tsiranana zany zay padesma tamin'ny voalohany ary nanorona ny PSD tamin'ny volana desambra 2020 dia mihevitra fa hoe eny tokony mahaleo tena ny Madagasikara kanefa amin'ny vanim-potoana mbola any aoriana any mbola tsy fantatra na rahoviana na rahoviana dia izy no lany président ny république tamin'ny taona 1979. Efatra amin'ny 50 taona tsy aoriana niverena amin'ny fahaleovantena. Anisan'ny fanontaniana mipetraka ny hoe tena afaka tokoa amin'ny zokan'ny frantsay ve isika malagasy.